dia faly miarabantsika indray ry havana tratran'izao maraim-baovao amin'ny ety alakamisy fa roan'ny volana avrila ity. Misaotra an'Andriamanitra indrindra isika noho ny fahasoavany lehibe izay mbola ananantsika tombonandro na dia ao aza zao toejavatra atrehintsika izao dia faly manana an' Jesosy isika, miaraka aminy isika, eo aminy isika, ho ao aminy isika, azy isika. Ka dia hiaraka handreny tenin'Andriamanitra indray isika ho vatsim-panahintsika amin'ny ity maraim-baovao ity. Dia hivavaka ary isika nomboantsika izany. Vavaka isika. Ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masino, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto zahay mpanota mahantra. Tonga eto anatrehanao amin'ny alalan'izao fifandraisan-davitra izao. Manantena izahay fa eo aminay ianao, manatrika anay ianao. Midera sy manome voninahitra anaranao zahay, fa na dia ao aza ny famakivaky anay ny alina, aloko ny fahafatesana, ny volana ny tapaky ny volana marsa iny sy ny taona rehetra mifandimby, dia fantatray fa teo aminay koa ianao. Misaotra anao zahay raha mbola afaka manatrika ny tranonao masina, na dia amin'ny alalan'izao fifandraisan-davitra izao aza. Dia via Jesosy Tompo mitenena aminay fa mihaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovako izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika izao ry havana dia izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:30. Jeremia 7:30, ny 4:4 sy 5:10 ihany. Jeremia 7:30, ny 4:4 sy 5:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro avy ny andro i Jehova izay hanatanterahako ny teny soa izay nolazaiko ny amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany dia hampaniry ratsana marina ho an'i Davida aho ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny teny faminaniana ataon'ny Jeremia, ilay malaza indrindra atao hoe mpaminany be ranomaso, ary tsy hafa izay ambarany fa ny fitaomana ny olona hibebaka marina, hiantoraka eo amin'Andriamanitra velona. Ny zanak'Israely mpaniasia no asaina anariny Jeremia eto, ka tao amin'ny Jeremia mba hibebaka marina. Tsy fibebahana amin'ny endrika ety ivelany, fisehoana ety ivelany izay nahazatra ny Israely fa izay teo amin'ny tempoly, fanateram-panatitra, fanaterana izay matavy teo amin'ny tempoly, kanefa ny fony dia lavitra an'Andriamanitra. Ary tenena ny soratra masina hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra aho i Jehova. Ka fanairana ny olona
hibebaka marina. Ka amin'ity tapany anjarantsika ity, rehefa avy ny teny mafy ny zanak'Israely, i Jeremia nananatra mafy hoe hisy loza nge hiantra aminareo, ho valiny tsy fanarahanareo ny tenin'i Jehova, tsy fanarahanareo ny izay ambaran'i Jehova ny amin'ny hibebahanareo marina, ka hanoloranareo ny tenanareo ho azy, ka amin'izany ny fonareo no rovidrovity fa aza ny fitafianareo, tsy fitrehoana ety ivelany, tsy endrika na fihetsika ety ivelany, fa izay tena fiovana latsaka anaty. Raha atao amin'ny teny tsotsotra ny fiainany zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia izao: fiainam-pahavetavetana tanteraka. Fa na dia ny lalamben'ny Jerosalema aza dia lasa lalamben'ny fijangajangana. Ny mpisorona tsy nanao ny asany araka izay sitrapon'Andriamanitra, ny mpitondra ara-fanjakana nilomano tamin'ny kolokolo sy ny zavatra maro samihafa tsy araka n'Andriamanitra, ary tena fahavetavetana. Na dia natao hoe vahoaka n'Andriamanitra aza ny Israely, na dia natao hoe vahoaka n'Andriamanitra aza, fa tsy niaina tamin'izany. Lavitra ny toetry ny mahavahoaka n'Andriamanitra azy ny fiainana. Ka dia na dia nananatra azy azy Jeremia, dia neverin'ny olona hoe ianao ve dia tsy afaka ity olona ity ve dia tsy afaka miteny zavatra tsara, afa-tsy loza ihany, moa tsy afaka miteny, afa-tsy faminaniana loza ho an'ity firenena ity va ianao? Zany no lazaina tamin'i Jeremia. Tsy afaka miteny afa-tsy loza ve? Fa izay no lazain'i Jeremia dia tena filazantsara ho an'i Israely raha noraisiny fa avy amin'Andriamanitra honena azy izany filazana loza izany, satria fampiomanana azy. Fa raha tsy mibebaka izy, raha tsy miala amin'izao ratsy ataon'izao izy, ka mahatsiaro tena sy mandiny tena, dia ho tonga aminy tokoa ny loza izay lazaina aminy. Fa raha mibebaka kosa izy dia amindra fo aminy Jehova, ary niendrika izany famonoram-pony Jehova hatao amin'ny Israely olony tsy foiny malalany izany no ambara eto amin'ity teny ity. Efa miseho any amin'ny 520 any koa izao teny izao. Ka tahaka ny mampahatsiaro an'i Israely ny olona, tahaka ny olona anankiray izay hanome fanomezana tsara, dia efa nilaza izany tamin'ny olona, efa nilaza tamin'izany izay tokony homena izany, ka nilaza hoe indro tonga izany fanomezana izany, indro avy ny andro. I olona lazaina eto, indro avy ny andro zay hanatanterahako izany ny teny soa zay nampanantenako tamin'Israely. Raha mibebaka marina izy dia hampaniry ratsana marina eo aminy aho Jehova. Io ny teny lazainy Jehova. Raha mibebaka marina izy dia tsy ho foana, fa na dia tsy eo intsony aza Davida, na dia nanitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra, tsy nandeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra aza ireo taranaka nandimby azy, ka nahatonga ny zanak'Israely ho tsy niaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria hoy ny oabolatsika hoe biby tsy mandeha tsy amin'ny lohany. Ny dikan'izany dia izao: izay alehan'ny lohany ihany no alehan'ny vatabeny sy ny rambony. Ka ahoana no ananana vahoaka tia sy matahotra an'Andriamanitra raha ny mpitondra azy, ny mpitarika azy tsy tia sy tsy matahotra an'Andriamanitra? Ary io no fiainan'ny zanak'Israely. Ka dia nanaraka ny mpitondra azy koa izy, nanaraka ny lalandisony, ary dia simba ny fiainany amin'izany. Ary na dia nisy olombitsy ihany aza
tao amin'ny Israely ny tana marina, ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny aina marina tamin'izany sitrapon'Andriamanitra izany, ka ory sy nalahelo ny tomany amin'izay manjo ny fiainany zanak'Israely, ny fiainany vahoaka an'Andriamanitra, izay lasa toanarana fotsiny ihany araka ny ambarany Apokalipsy hoe manana anarana ho velona, kinanjo maty ihany. Dia tsy afa-nihetsika firy ireo, ary isan'izany Jeremia. Isan'izany Jeremia. Ory izy sy ny mpianany, mpiaraka taminy koa, nananatra ny mpanjaka, nananatra ny mpitondra. Izao no tokony ho toetra, izao no tokony ho lalana, araka n'Andriamanitra andehananao, mba tsy hiantra amintsika ity loza ity. Fa moa ny aino izany va ny mpitondra? Fa izy dia tamana tao amin'ny lalandisony, izay no heveriny fafahamarinana, satria nisy koa ireo mpaminany sandoka teo amin'ny Israely, izay niezaka haminany mifanaraka amin'ny sitrapo ratsy ny mpitondra. Dia kivy noho izany ireo nijoro ho amin'ny fahamarinana. Teny fampanantenana ho azy ireo indrindra, izao ambarany Jeremia izao: indro avy ny andro hoy Jehovah, anatanterahako ny teny soa izay nolazaiko tamin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Teny soa, tsy mba teny pakahalana ny nolazany Jehovah tamin'ny zanak'Israely, ka nananarany sy nantsiany azy. Tsy mba teny pakahalana, fa teny soa, mampahafantatra azy ireo fa tsy mahay mifangaro amin'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra, tsy mahay mikambana ny masina sy ny tsy masina, ary tsy mahay miray latabatra amin'ny Beliala, zanak'Andriamanitra. Ary noho izany tsy maintsy isy fikorontanana sy fahalevonana ateraka izany, fa ampikambanana ny tsy mahazo mikambana izany. Raha atao hoe Madagasikara any Kristy ho an'ny Madagasikara, kanefa raha misy zavatra hafa indray mikambana ao anatin'izany, fa ny poatsampy samy hafa, moa tsy loza mitatao ve izany? Ary raha ny tantara n'ity firenena ity no jerena tamin'ny andro ny fanenjehana fahiny, izay nisy fahafatesan'olona betsaka indrindra teto Antananarivo, ary nisy fotoana izay nampikambanana koa ny masina sy ny tsy masina, moa tsy niteraka fahamaizana sy loza teto ve izany? Fa raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako i Jehovah no avy anetry tena sy vavaka ka hitady ny tavako, dia hiaino azy any an-danitra. Ary amin'izany andro izany hoy Jehovah, sy amin'izany fotoana izany, dia hampaniry ratsana marina ho amin'ny Davida. Tsy ratsana mpanao kolikoly, na mpanarakefa, na manao sotrobe lavatango, ka sady mahay makatsy no mahay makaroa. Tsy izany, fa tena ratsana mijoro marina araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny amin'ny tantaran'i Davida sy ny tantaran'i Saoly, dia rehefa nandositra ny tavan'i Saoly
davida noho ny fanenjehana nataony azy, na dia davida aza no namon'ilay fahavaliny saoly dia tsy hafa fa i Goliata. Ny teny soa, ny lazana fa manana miaramila, manana olona, manana ny mahaizy azy ny mpanjaoka Saoly, raha nylazaina hoe Davida nahafaty Saoly nahafaty arivoarivo, Davida nahafaty alinalina, dia velim-pialonana i Saoly ary nitendra mono ny Davida. Ary ny mpisorona anankiray sy ny fianakaviany izay mba nandray an'i Davida raha niazakazaka nandositra tany Davida, mitady sakafo tao, dia reny mpanjaka izany, reny Saoly zany. Ary inona ny nataony? Lasa izy nampamono ny mpisorona sy ny momba azy rehetra, ny mpianakaviny rehetra, na nyripaka izany. Hoe nahoana ianareo ny manafina ny Davida nefa za fantatrareo fa manenjika azy? Nahoana ny manafina azy ianareo? Ary dia naripany. Dia mbola niezaka nanenjika ny Davida ihany izy, na dia efa nandripaka ny mpisorona, nandripaka ny olona tsy manatsiny azy. Ary tao anatin'ny fanenjehany an'i Davida no niditra tamin'ny bateria fiarovana anankiray izy. Ary tamin'izany fitsofoany tao zany, fitsofoany Saoly tao, raha iavela izy dia tamin'izay nakany Davida ny kapotiny ka nandidian'ny Davida kely ny kapotiny. Zay vao natsoiny Davida izy dia nilazainy Davida taminy hoe raha namonanao angia nahafaty anao e, fa nahoana ianao no manenjika tsy ahoana. Toetry ny olona enjehin'ny fahamarinana izany, ka tsy mitoetry eo amin'ny fahamarinana, ratsana tsy marina, na dia izy aza no natao ho mpanjaka, no fidiana, no tsongaina, na tsoina. Andriamanitra mihitsy ny tena nanendry an'i Saoly, ny fidy azy tao amin'ny taranak'Israely ka nanavaka azy fa izy no mpanjaka voalohany, mendrika indrindra tao amin'Israely. Fa saingy tonga tsy mendrika satria tsy manana fahamarinana araka an'Andriamanitra. Izay avy amin'ny taranak'i Davida no anao fitsarana sy fahamarinana. Io lay ratsana marina avy amin'ny Jehova, ka hanao araka izay sitrak'Andriamanitra, araka izay kendren'Andriamanitra ny amin'ny vahoakany, dia ho amin'ny fibebahana marina sy fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy sanana. Ary tsy izy izany ratsana marina izany, fa Jesosy Kristy ho famonjena izao tontolo izao. Io lay ratsana marina, ary io no hany famonjena, io lay tanterana ho fanomezana izany. Ary ahoana ny endrika izany fanomezana izany? Ahoana ny anatanterahana izany isehoany ity ratsana marina ity, amin'izany maharatsana marina araka ny Davida hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao azy izany? Io indrindra no aseho sy dinihana amin'izao iainantsika ny fotoana ny karemy, fotoan'ny fandinihan-tena izao. Ny fitsarana sy fahamarinana amin'ity ratsana marina hampandrian'i Jehova ao amin'ny zanak'Israely ity, izay hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany ity, dia tsy fitsarana fahamarinana ho fanameloana amin'ny fahafatesana araka izay fanaony zao tontolo izao, fanaony devoly. Satria hoy ny soratra masina, izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany, ary zany no asany. Ka izay rehetra manana fisainana sy endrika famonoan'olona, fanombana ny hafa, famotehana ny mpiarabelona aminy,
dia mpiara-miasa amin'ny devoly tsy ratsana marina. Tsy ratsana marina. Fa izay ratsana marina dia mikendry famonjena ny namany, fanasoavana ny namany. Eny fa na dia izay mitsangana ho fahavalony aza. Dia anehoany famindrapo. Io le ratsana marina. Io le fitsarana amin'ny fahamarinana. Ny fitsarana ny fahamarinana dia tsy ny fiezahana hanameloka ny hafa, fa ny mba hanamarinany ny hafa koa. Dia hoy Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, raha nanao fitsarana tamin'ireo nanombo azy tamin'ny azy fijaliana, dia hoy izy hoe mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony. Hoy Stefana rehefa nitroham-bato izy, aza tao elona ane izao vahontany izao. Fitsarana sy fahamarinana io indrindra no tadiavina eto amin'ity firenentsika ity mba hamonjen'Andriamanitra atsika. Efa nanao lalana be dia be Andriamanitra mba hanetsika ny saitsika rehetra, hatramin'ny fiangonana, hatramin'ny fanjakana, asiana ny FFKM, asiana ny mambra amin'ny fampihavana pirenena sy ny lafin-javatra maro samihafa, mba hisian'ny fifamelan-keloka sy ny fifankatiavana, fifanampiana eto amin'ny firenena. Izay kendren'Andriamanitra ho amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra any Madagasikara, amin'ny maha-Kristy ho any Madagasikara, Madagasikara ho an'ny Kristy, dia ny ananany ny toetra ny Kristy. Mahay mamela heloka na dia ny fahavalony azy. Fa raha mbola hifanenjika sy hifanaratsy ary hifanao izay tsy araka an'Andriamanitra isika rehetra eto amin'ity firenena ity, dia moa tsy loza lehibe ho antsika va izany, fa ataon'Andriamanitra hoe satria tsy mafana tsy mangatsiaka ianao fa matimaty, dia alohan'ny vavako ianao, ary dia loza izany. Fa moa tsy firenena tena mendrika amin'ny ran'Andriamanitra fova, ireo firenena izay isan'ny ara-pahavoazana amin'izao androntsika izao, amin'ny teateraky ny coronavirus tika, misy fahafatesana anjatony maro anarivony ao anatin'ny ray andro. Fa moa tsy nizara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny filazantsarany Jesosy Kristy, nizara ny famirapiratana sy ny fahatsarana taty amin'ny nositsika va ireo? Fa nahoana isika no amin'ny ran'Andriamanitra fo? Fotoana fampisaintsainana antsika izao. Fa Andriamanitra tsy mandefitra amin'ny ota, fa nandeferan'Andriamanitra ny mpanota manam-pitiavana. Andeferan'Andriamanitra ny mpanota manam-pitiavana satria manana toetra n'ilay ratsana marina. Ka tamin'izany no nilazany Jesosy Kristy tamin'ilay vehivavy janga izay nitomany teo atongony, nakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony, sady nanomaoka izany tamin'ny volondohany, no mbola nanositra menaka manitra koa. Ka nitenenan'i Jesosy hoe voavela ny helony be satria be fitiavana izy. Voavela ny helony be satria be fitiavana izy. Ry havana, ry zanaky ny fifoazana, ry mpijery an'ity serasera ity, ianao izay afaka miaino sy mampita izany koa, dia izao mpanota isika. Tena 100 isan-jato izany, ary tsy misy hitan'Andriamanitra eo amintsika afa-tsy ny mampanota antsika. Fa izao ny mpanota dia nomen'Andriamanitra ihany koa toetra
zay tsy de tena toetrany dia ny fitiavana ao anatiny. Na dia io fitiavana filia fitiavan-tena ao anatintsika eo aza haitsika ny mampiasa azy araka izay kendren'Andriamanitra. Na dia mety misy fiatsaram-belatsia ihany azy ao anatiny, na dia mety soa tanteraka azy satria mpanota isika, dia izao raha be fitiavana dia amindrahan'Andriamanitra fo. Aoka ho mpamindra fo ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary amin'izany dia hahazo famindram-po, fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izany. Ary amin'izay Andriamanitra, satria izay tsy manameloka dia tsy elohana, fa izay manameloka kosa dia hahazo fitsarana bebe kokoa ka ho elohina hatramin'izay madinika indrindra vitany aza. Fa izay namindrana fo dia ho mpamindra fo koa. N'izao fotoana ny Pasika izao ary satria namindrany tompo fo isika, nanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana, nikeny hatramin'ny fahafatesana, nidirany tany amin'ny lalina indrindra izay tsy toeran'Andriamanitra akory ny fasana, fa tena naiky hiditra hatrany amin'ny fasana izy. Anehoany fanetretena mba hanandratany atsika koa izany. Dia izany hitay atsika, hampahatsiaro atsika amin'izany lalana no diaviny izany. Indro avy ny andro i Jehovah izay natanterahako izany teny soa izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo aneny fiadanana. Amen. Saotratsika rehetra tompoko, naharitra ny jery, ny haino izao maray-baovao tenin'Andriamanitra izao.